Faly miarahaba tsika mpijery eto amin'ny pejy, faly miarahaba tsika mpanaraka rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Ary ankafaliana hatrany ny mitafatafa amintsika eto ary raha miteny moa isika tsy hoe fankahalana. Fankahalana isan'andro, fankahalana toy izay nolazainy zareo sasantsasany tsy le mpitsikera fa natao adidy masina ny mijoro amin'ny foto-kevitra fiarovana ny firenena iaramanana, ny tandrazana iombonana ary adidy masina ny miaro ny intérêt commun na tombotsoa iombonana ho an'ny firenena. Tsy midika zany hoe atsika tena tompon'ny fahendrena na tompon'ny fahamarinana. Tsy midika atsika mahay indrindra na hoe mahay politika indrindra, fa kosa tokony hiaro mandrakariva izany hoe tombotsoa iombonana eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny firenena izany tsika. Tsy hanao video lavabe isika amin'ity andro anio ity fa tsara resana fotsiny hoe teboka 3 na 4 amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena androany zany. Inona moa zany teboka 3 na 4 atsidikatsika zany eo moa amin'ny atao hoe fiarahamonina malagasy. Fiarahamonina malagasy moa inona? Amin'le hoe fifankatiavana amin'ny samy malagasy, fiarahamonina, fifankatiavana amin'ny samy malagasy izay misy disadisa miteraka olana noho n'inona? Noho ny tsy fitovian-kevitra ara-politika amin'izao fotoana zany. De lasa teraka teboka 3 manaraka ny hoe ny fandrobana, ny fankahalana, ny fanararotam-pahefana ary ny fanodikodinana ny harem-pirenena. Raha tomboka atsika amin'ny hoe fomba fijery amin'ny fankahalana zany, satria fankahalana tsy fitoviza fomba fijery eo amin'ny fitantanana ny firenena de miteraka zavatra ratsy ho an'ny firenena. Raha androany misy mpitondra mitondra de manao référence foana amin'ny fitondrana teo aloha fa tsy mitondra vahaolana anaratsarana ny zavatra nanenjehanao ny le teo aloha rehetrarehetra, amiko zany tsy tondra vokatsoa ho an'ny firenena. Tadidiko ny fomba fitenin'ny ray aman-dreny ny président teo aloha, président Ratsirakazay tany amin'ny 91, be debe ny tanora amin'izao tsy mahafantatra an'izany. Tsy ny fanaratsiana ny mpitondra teo alohako izy no ampanjary ny tolo mpiavotana himatematesako, fa ny asa aman-draharaha ho tanterahako. Zay ny foto-kevitra nijoroan'izany ray aman-dreny zany tamin'izany fotoana. De nefa taty aoriana, rehefa niteny moa isika hoe avelao ny tanora hitondra firenena nanomboka 2002 nakatia, toa manao référence foana hoe amin'le fitondrana teo aloha, fitondrana teo aloha tsy nanao an'izao, fitondrana teo aloha. Matoa zany isika nitaiky fiovana foana de efa manana paikady, manana zavatra hitondrana ny firenena, manana asa anatsarana ny nataony teo aloha, fa tsy hoe makatahaka na manao ratsiratsy kokoa ny fitondrana teo aloha. Zay manko ny zava-misy taty aoriana. Manenjika fitondrana teo aloha de nefa manao miapira le fitondrana teo aloha. Ny fanaovana politika dia
ny fahafantarana ny tantara nisy teo amin'ny firenenao, ny tantara ny ainany mpitondra teo alohanao sy ny vahoaka. Ka na ny tanora taty aoriana zany a, tokony hahafantatra an'izay, tokony hahafehy ny tantara zay a, mba hoe anatsarana ny ho avintsika rehetrarehetra eo amin'ny firenena. De anisany ny ilana fanovana mba hoe ho fanatsarana ny kalitaony fitantanana, meilleure gouvernance. Zay zany ny ilana an'le fanovana. Kanjo ny zava-misy aty aoriana tsy mandeha am'izany tsika, fa mandeha amin'ny fampizaram-bazana, fankahalana amin'ny samy malagasy novoizina, zay tena loza mitatao ho an'ny firenena iray zany raha jerentsika manokana. Dia raha nefa jerena ny zava-misy ankehitriny, tsy tonga amin'izany fanatsarana ny kalitao fitantanana zany isika ozatsika, fa ozy tsika zay hoe miampira zava-misy. Io ny fanararaotam-pahefana, io ny fampizaram-bazana amin'ny samy malagasy, fiantsiana ady amin'ny samy malagasy, ny mampalahelo de mampalahelo zay. Io mihitsy ny tiako tsindriana am'izao zava-misy eo amin'ny firenena am'izao, tena mampalahelo satria zavatra efa nitrango io tany amin'ny année 95 raha tsy diso 95 tany ho any. Anisan'ny nandrodana ny professeur Zafalbert tam'izany, de io fandorana an'io rova io. Tsara mpiatsaivana. Raha miresaka n'izany rova zany isika, satria mahita commentaire an'le tanora be de be ao amin'ny tambazotra sosialy, tena mampalahelo, mampahonena. De hoe ireto ve ny tanora ho avy amin'ny firenena sa tanora ny firenena, sady zay tsy mahafehy ilay tantara, tsy hoe aty Antananarivo izay fotodrafitrasa izay de hoe tsy intéressé, tsy rarahinareo any amin'ny faritra zany, tsy resaka tsangam-baty trano le izy, fa ohatrany fototra ijoroan'ny malagasy ny atao hoe tantaran'ny firenena iray, ny firenena malagasy zany. Ohatrany hoe fitaratry ny fahampoteny sotoavina mahita ny commentaire ny sasany mampalahelo, de fanjakana mijery fotsiny. Ny zavatra tokony atao de hoe mamoaka fanambarana ny ministeran'ny kolontsaina hoe zao anie zany lanjany zavatra zany ary zao ny lanjany am'le hoe firaisankina-pirenena, fa tsy teniteneny fotsiny zany firaisankina-pirenena zay. Mitodika amin'ny tanora sy le namana be de be mitaky ny fédéralisme am'izao, de hoe ny fiarovana na fananana iombonana ny patrimoine national, anisan'ny fototra am'izany hoe fédéralisme izay. Tsy hoe anaty de anareo ry de inona ny fédéralisme tianareo apetraka, raha izany foto-kevitra zany no entina andeha hananganana zany fédéralisme zany. Ny foto-kevitra tsaratsara kokoa ananana raha anangana an'izany fédéralisme zany isika, dia tokony manana foto-kevitra ny fiarovana ny arena iombonana, satria
tsy ny faritany, tsy ny faritra rehetrarehetra ao Madagasikara manana harena tompoko. Manana faritra tena mahantra isika fa ahoana ny arahana ampandroso ny firenena amin'izany. Inona ny tombotsoa iombonana, ny intérêt commun, intérêt général, état raiky izany, firenena iray. Ka izany ny sotomako, ny saitsika mpiray tanindrazana, aza miditra amin'izany velapantrika zany ianareo, na de misy karazan'olona androany mivoy zany adipoko zany indrindrandrindra ny ankamaroany miaro zao fitondrana misy am'izao. Oka tsika tsy hiditra amin'izany velapantrika zany, sarotra be izany. Anisany mamotika ny souveraineté-tsika efa tsy zarizary io. Aloha tenenina hoe souveraineté-tsika mba tsy tenenako hoe tsy misy tsony satria raha miteny zay teto amin'ny page-ny RJL tena hoe efa misy haute trahison eo amin'ny firenena. Idirantsika zany point zany rehefa avy eo. Amin'izany haute trahison zany anisany fampidirana vahiny ny priorité am'le hoe fananana ho an'ny malagasy, tanindrazana ho an'ny malagasy. Sanatria ve? Hitanareo ve zavatra mandalo ana Mali? Satria alefasy fa berevery miaraka amin'ny Rosianina de lasa ahoana ny Mali am'izao? Le zavatra marary tsy avoakan'ny zala daholo, tsy mivoaka daholo ny zavatra maratra any Mali fa le metimety fotsiny atao publicité, zany ny tena mampalahelo. De isika de mitehaka te hitovy am'izany. Tena mampalahelo mampahonena le izy. Raha iteny isika teo hoe resaka trahison zany io mo manana foto-kevitra lalina be zany trahison zany. Fa raha ataotsika ambangovangony zany le trahison, karazana hoe trahison ihany ataon'le mpitondra iray rehefa miala amin'ny fifanekena napetraka. Inona moa le fifanekena? Rehefa nandray fitondrana i colonel Mikael de niteny hoe oravana ny institution rehetrarehetra, amorona zavatra vaovaotsika, anao constitution rehetra. De le fifanekena nakana an'le fitondrana, le coup d'état zany efa nialana tao. Inona moa ny adivana tam'le fitondrana teo aloha? Raha anisan'izany continuité zany isika. Ray zany. Faharoa manaraka an'izany ny dérive autoritaire amin'ny teny vahiny, mialatsiny amin'ny teny an'izay. Dérive autoritaire rehefa tonga eo amin'ny fitondrana, lasa te hanao conservation absolue ny pouvoir zany te hitazona an'le fahefana, atao daholo ty rehetrarehetra ty, créena daholo ny fomba rehetrarehetra, ny populisme hatramin'le tonga am'le hoe ampiadina ny samy malagasy, asiana misy fankahalana amin'ny samy malagasy. Noho n'inona? Le fitazomana, fitiavana hitazona an'le fahefana eo ampelantanana. De io mo misy amin'ny fanomanana ny élection à venir. Am'izao condition misy zao izay foana ne nampiadantsika hatramin'izay nefa efa nitenenina hoe io tolom-bahoaka io
zavatra efa tsy netany amin'ny 72 de naverina 91 2002 2009 de mbola mitohy izy androany. Indrindrandrindra na tonga zao olana be de be miantefa amitsika zao le nanomboka teo amin'ny 2002 io zany tiako tsindriny. Ny disadisa nanomboka 2002 satria talohan' zany 2002 zany tany amin'ny 91 ny miaramila ny tena mbola dernier rempart amin'ny mpanao politika hoe io mitadiava solution anareo tany amin'ny 91. Raha tsy mahita solution anareo tsy mivoaka eo ianareo mpanao politika. De nahita ny convention de panorama 91 de nandeha ny fitondrana 3e république nisy ny taux de croissance positif ihany taorinan'izay. Rehefa niainga ny 2002 nanomboka ny potehany ny esprit souverainisme, ny souveraineté malagasy satria maninona ny souveraineté voalohany indrindra de ny ao amin'ny tafika ao amin'ny miaramila. Ahoana ny ataotsika iandrahandra zany souveraineté izay raha ny tafika malagasy izay dernier rempart tandrokarony vosona nipotika ny sotoavina ao anatin'ny miaramila zany. Ny miaramila tsy tokony manana statut mitovy amin'ny fonctionnaire rehetrarehetra. Ny miaramila ohatrany organisation à part entière. Ny miaramila de natao hiaro ny atao hoe intégrité territoriale ary natao koa hiaro ny atao hoe politique d'un état izay ny atao hoe souveraineté. Tsy expert amin'ny tenan'izany fa zany ny hevitra amin'ny ankapobeny atao hoe miaramila. Ahoana ny atao hiaro zany souveraineté ny firenena iray nefa ny ao amin'ny miaramila efa tsy manaja, tsisy fifanajana amin'ny sambizy. Tany amin'ny 2002 zany nanomboka ny colonel, reo colonel mosa le taty ambany zay nanomboka niratsirany général de taty aorina moa nitombo mandraky ty androany. Lasa hoe tsy mipetraka ny principe de la hiérarchie. Maninona moa io tsy mipetraka? Io koa ny tiako tsindrina androany. Todika aminareo miaramila tompona andraikitra voalohany amin'ny firenena amin'izao. Nanao antsoavy foana izahay teto amin'ny toedra raha misy fampidirana vahiny. Ny fanjakana ny mpitondra izay tsy lanim-bahoaka, tsy nisy vote, tsy nisy élection, izay maka décision androany hoe io. Tsy nisy référendum, tsy nisy élection, tsy nisy ninina, tsy nisy ny safidy. De hoe terena vaimanta fotsiny hoe dao hitodika any amin'ny Rosianina. De io Rosianina miditra manomboka manao izay tiana atao, manoro lalana le fitondrana izay ataontsika hoe sady tsy manana ny légitimité, tsy manana légalité. Zay ny olana amin'ity zavatra ty de izy rehefa avy eo miteny hoe intérim ane izahay fa tsy mbola ao anaty teteza mita. Ataovy ary ny zavatra ma-intérim ianareo fa tsy manaonao foana. Manaonao foana ny tiako tenenina koa eto todika aminareo miaramila satria misy zavatra nanintona ny saiko. Ohatrany nandeha tamin'ny pejy sa nandeha tamin'ny vaovao omaly sa afaka omaly de efa matetitetika le izy misy ohatrany hoe cérémonie de ny colonel moa lasa chef d'état, qualifiena ho chef d'état de hoe ny chef suprême
désarmé zany izy. Nefa ahoana androany anareo gaga raha misy ny miaramila be dia be manao fanafiana mitam-basy, tena fanafiana mahery vaika, manafika ny vahoaka malagasy. Satria maninona? Misy zavatra hoa tena tokony tandroviny le miaramila. Ny miaramila no manana lôzika reo. Ny lôzikin'ny zareo voalohany atao hoe discipline, de faharoa ordre, de le cohésion. Ahoana raha tsy mipetraka ny discipline ho hisy ordre sy cohésion ao anatin'izany tafika zany, nefa io ny andry iankinan'ny souveraineté malagasy, souveraineté ny firenena malagasy. Anisany ao anatin'ny discipline, satria tsika teo resaka hoe misy cérémonie sy ny zao sy ny zao, amin'ny fahafantarako kely amin'ny resaka fa ny kely mba fantako ohatrany hoe nisy fanatsarana zany nataon'le zokozoko teo aloha. Anisan'izany tamin'ny andron'ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo raha tsy diso nisy décret 2015 997 du 23 juin 2015 mifixe hoe uniforme et attribut des agents de l'État ny miaramila zany. Anisan'izany ny atao hoe akanjo ny fety sy ny tenue de combat sy ny tariny. De gaga ty aoriana ny chef suprême de l'armée na de misy cérémonie ninina de ina akanjo tenue de combat na camouflage moa itenenana anazy ireny foana zany no entiny. Nefa amin'io resaka teny io tena zava-dehibe ho an'ny miaramila io, tena zava-dehibe io, tokony tsy atao ambanin-javatra. Io ny manamarika ny resaka discipline mba hisiny ordre et cohésion. Zay fotsiny tiako atsidika kely fa tsy te hiditra polémika lalina be ao anatin'le izy ahoana fanontaniana mipetraka aorinan'izany le hoe fa maninona reto zandrinareo taty aoriana anaraka an'izany cohésion sy discipline zany raha ianareo ambony ny tsy hanao an'izay. Rariny raha androany misy fanafiana tena ino moa hitatsika ny izy teo io fa tsy cas isolé io tsy indray mandeha io, efa be de be, tena fa misy foana io. Fa le androany iny le vao farany io tena flagrant le izy tena mampalahelo, tena mampalahelo le izy. Tsy hanao la vidéo lava be ho za fa zay ny tiako atongavana tsara tsindrina ny mahatonga le fiarahamonina atsika miapotika ary zany situation rehetrarehetra zany hitondra atsika amin'ny fankahalana amin'ny samy malagasy, amin'ny fampiadiana amin'ny piraitandrazana avy ery foka ery de fa manomboka tena na mijery an'le commentaire any amin'ny tambazotra jeratsera mampatahotra, manahirana, ohatrany hoe tanàna tsisy fanjakana itsony, tsisy ray aman-dreny intsony fa samy manao zay ny tiany io, zay ny daniny kibony. Ka zay mahatonga anay tsy maintsy mijoro, tsy maintsy miteny amin'izany zava-misy eo amin'ny firenena izay.
Alohan'ny amaranako videotsika de eo nitodika foana amin'ny tompon'andraikitra am'izany miaramila izay. Raha mbola tena misy ianareo zoky ray aman-dreny tia tanindrazana, aza avelanareo ho potika izany soatoavina nampiavaka atsika tamin'ny firenena afrikanina rehetrarehetra izay nisy guerre civile, nisy fifamonoana amin'ny samy zareo zany. Androany hitatsika ny zava-misy ao amin'ny firenena, tsy izaho kosa ny andeha hampianatra ianareo tompon'andraikitra mpitandro ny filaminana rehetrarehetra, fa ianareo manana agent de renseignement nareo rehetrarehetra, mahazo ny renseignement ara-potoana. Any aminareo ary indraindray izahay vo mahazo an'izany zavatra zay. De mino aho fa raha pitso afaka pitso ho tonga sainy ihany anareo andray andraikitra tandrifa anareo, tsy amela ho zay miangavy, tsy amela ny samy malagasy hifamono, tsy amela ny samy malagasy hifandrafy, ary tsy anaiky amela amotehana ny cohésion misy ao aminareo amin'ny force zany. No ninona? Noho ny fitiavan-tenany sasany, noho ny fitiavam-bolany sasany, noho ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra. Ary mbola manentana ianareo ray aman-dreny, ara-pinoana, ara-drazana, ara-panahy, ijoro anampanay am'izany antso zay, ampiantso ireo tompon'andraikitra. Manana tompon'andraikitra ambony, le plus haut gradé isika, be de be. Tsy afaka mikondove ianareo am'izany fitiavan-tanindrazana zay, am'izany sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation zany. Sa efa hoe avelao samby hitsinjonina fafiny ve? Zany ve ny matimatesandreo ray aman-drenitsika rehetrarehetra teo aloha, zay namoizana ain'olona be de be am'izany hoe fananganana firenena vanina, firenena matanjaka, firenena mandroso, Madagasikara izay. Ary indrindrandrindra miantso anareo tanora rehetrarehetra zay matim-bola, matin'ny honneur, fitiavan-tena am'izao, satria betsaka aminareo tsy mahafantatra ny tantarany firenenareo, de lasa mety ataon'olona fitaovana androany. Amin'inona? Eny, fasahiranana be de be moa eo amin'ny fiarahamonina, marina zany. Eo koa moa mifampidefy fiainana amin'ny samby tanora, hoe fa maninona ianao mahazo an'izao, fa maninona anao ambonin'izao, fa maninona ianao zao, de maninona zay tsy anao de anjarany akoho zao. Zay le fomba fisainana. Tsara avela kely aloha. Fa rehefa mipetraka ny intérêt commun, ny tombotsoa iarahan'ny malagasy rehetrarehetra io atao ambony de ambony, samy mahita anjara masoandrony daholo isika. Andao hifanome tanana, ijoro amin'ny foto-kevitra, ajanoa ny fitiavam-bola diso tafahoatra. Fa be de be ny nangalatra teo aiza ny hafarahany, be de be nangoro-karena, naka nanao ampimanga ny harem-pirenena, aiza daholo reny olona reny. Zany ve tsy mbola tonga sainy itsika hoe tsy ny fangalarana sy ny fanondranana harem-pirenena diso tafahoatra be io ny vahaolana ho an'ny firenena, fa fananana foto-kevitra hoe andao hanangana firenena vanina,
firenena manana maizy azy Madagasikara. Raha tsy misy zany firaisan-kina zany a tsy tonga am'zany itsika. Eny tompoko mankasitraka atsika na fohy megana, fohy fotoana nijery zany famakafakana kely zay mba hoentina isintomana ny saitsika malagasy a. Tsy hoe natao ho fankahalana ho ahy ity video ity a, fa natao hoe ampatonga saina isika tsirairay a mba handray andraikitra fa tena mitatao loza ny zava-misy eo amin'ny firenena. Mankasitraka tsika rehetrarehetra de veloma finaritra manaraka ndraiky.